mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyadamina itwechapechakawampunaya irote nyadamina itwechapechakawampunaya. Tonga indray ilay fotoana mahafinaritra izay amerenana ny leson'ny Zaza Minono. Efa ao daholo ny Zaza Minono dia arintsika hanomboka ny fotoana e. Araka ny mahazatra dia hanao iry sika hivavaka ary amerina ny lesona. Ao ary aorianany isa telo, isa roa telo. Manaona falita faona raha mahitanao manaona enao manaona tompoko salama tsara eny raha misy marary dia entintsika mbavaka da hoaritsika hivavaka akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso hivavaka isika. Jesosy malalo misaotranao zahay fa mbola afaka amerina ny lesona indray. Omeo fahendrena, omeo fahalalana ary aoka mba ho zaza endry mahay mankatoa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Eny ary lesona vaovao indray tsika izao satria télovolana vaovao. Efa avy nanao 13e tsika tamin'ny Sabata e. Eny ary andeha ary tsika amerina ny lesona izay efa nataontsika tamin'ity herinandro ity. Lesona voalohany, sakafo maraina teo amoron-dranomasina. Averina ary aloha e. Sakafo maraina teo amoron-dranomasina. Tsy anjery. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Averina ihany tsy anjery. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Efa manomboka mahay kely ny Zaza Minono. Andenga eo arahantsika ny tantarany Petera nandeha anarato alina ny andro. Feno kintana misy volana andeha anarato satria amin'ny andro alina nge no mandeha manarato Petera sy ny namany. Iny izao Petera iny aloha iny mitarika ny namany fa satria izay ny asany zareo. Rehefa tonga teny anaty rano na alatsaka tany anaty rano ny arato. Alatsaka dia miandry kely dia sitominy. Tsisy trondro. Naverina indray dia niandry kely sitoniny. Tsisy trondro. Alina be ny andro mihamaraina. Tsy nahazo trondro mihitsy ry Petera. Tena reraka be Petera. Aizara ny trondro. Maraina ny andro.
mbola tsy nahazo trondro ry amoron-drano misy miantso ry Petera. Jesosy iny miantso iny hitany Petera, Jesosy miantsany Petera. Petera, nahazo trondro ve nareo? Hoe jerena, nahazo ve nareo? Tsy nahazo trondro ry Petera. Kivy be Petera satria tsy nahazo trondro ohatran'ny isan'andro ne izy mahazo foana tamin'ity indray mitoraka ity tsy nahazo trondro ry Petera. Iza ary le miantso teo? Jesosy. Hitantsika amin'ny heriny eny toy ny tantara fa iresaka amin'ny Petera i Jesosy amin'ny heriny. Dia amin'ny heriny indray zany henoantsika izy fa andeha ho faranantsika ny fotoana. Averintsika aloha ny lohateny averintsika ny tsenjery dia faranantsika ny fotoana. Ahoary ao aorianan'ny isa 3 dia mamerina ny lohateny indray. Isa 2:3. Sakafo maraina teo amoron-drano masina, tsy anjery, aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Eny ary andeha ho faranantsika ny fotoana fa amin'ny heriny indray ho tohizantsika. Ao ary andeha hifanao velomintsika ary dia hivavaka rehefa feo. Tia mifanao veloma, tia mifanao veloma amin'ny heriny indray. Veloma tompoko. Andeha hivavaka ary akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy eo fa nomenao lesona indray momba ny Petera. Ampio izahay mba hahay atadidy tsara ka samy alemy fanahy amin'ny namanay avy. Aminaranao Jesosy eo no angatahanay vavaka. Amen. Amin'ny heriny indray ary sandra ankizy kely. Faly miarabantsika rehetra indray Zaza Bodo namako. Hitahintsika rehetra ne Jesosy alohan'ny hanarantsika ny tantara dia andao sika anakambana tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ihany koa ny maso fa hiara hivavaka. Jesosy malalo misaotra anao zahay satria tianay ianao dia mikarakara anay, manome fotoana anay ihany koa mba hianaranay ny teninao. Dia omeo anay ny fanahy masina mba hahatonga anay ho zaza endry miainy tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ilay fomba ianao aloha, izay ny lohateny lesontsika rakizy. Ny tsy anjerentsika dia voasoratra ao amin'ny Marka 7:5-7. Manao toy izao tonga dia hiaraka amerina isika raha hainareo. Hoy Jesosy, raha misy teo voalohany dia aoka izy ho farany. Raha misy teo voalohany dia aoka izy ho farany. Andao inge hiaraka hanaraka ny tantarantsika. Nandeha namakivaky ny lalana makany Jerosalema Jesosy sy ny mpianany. Nahita sy nandre zavatra maro mahavariana amin'ny mpianatra raha niaraka tamin'i Jesosy. Ary faly dia faly koa ireo mpianatra satria tsy ho ela intsony dia ho tonga mpanjaka ny tanin'i Jesosy. Maro ny olona naniry an'i Jesosy ho mpanjaka, nihevitra izy ireo fa rehefa tonga mpanjaka Jesosy dia tsaratsara ny toe-javatra. Nitady asa manan-danja ny mpianatra rehefa ho tonga mpanjaka Jesosy. Niresaka taminy hoe izy hoe iza no azo ny asa tsara indrindra izy ireo. Niady hevitra ihany koa izy ireo ny aminy hoe iza no andova amin'ny fanjakan'i Jesosy voalohany. Hoy Jakoba sy Jona tamin'i Jesosy, Jesosy rehefa tonga mpanjaka ianao dia mba te hipetraka eo anilanao zahay. Afaka mipetraka eo ankavianao ny iray aminay ary iray kosa eo ankavananao. Nisy mpianatra hafa nandray an'i Jakoba sy Jona niresaka tamin'i Jesosy ka nahatezitra azy ireo izany. Nahoana no ianareo rolano eo anilan'i Jesosy? Hoy izy ireo niady hevitra, izay koa ange mba mendrika nipetraka eo anilan'i Jesosy tahaka anareo Teo voalohany zahay. Fantary Jesosy fa tsy azon'ireo namany dikany hoe voalohany izany rehefa miaraka aminy. Nantsony ireo nanantona azy mba fantatrareo fa mofa ny olona sasany dia
nihevitra fa rehefa voalohany izy dia tsara sy lehibe lavitra noho ny hafa, kanefa za mahita mifanohitra amin'izany. Hoy aho aminareo hoe ny olona lehibe indrindra dia ireo izay mihevitra ny hafa ny voalohany. Raha teo voalohany miaraka amiko any amin'ny fanjakako ianareo dia mihevitra ny hafa aloha. Izany ny fomba ahafahanareo voalohany. Ny hainy tamin'ny mpalianana fatratra ny mpianatra. Tadidin'izy ireo ny fomba nampianaran'i Jesosy mandrakariva ny hafa, ny fomba nanatsarany fiainan'ny olona, nahita azy nanasitrana ny jamby izy. Teo ihany koa izy ireo rehefa nanasitrana olona tsy afaka nandeha izy. Mijery azy, nitrotro ny ankizy tamin'ny sandriny izy naheno azy ireo niresaka tamin'ny mpitiavana tamin'ny olona rehetra ary menatra izy ireo. Avy eo dia nitsiky tamin'ny mpitiavana Jesosy, tsy tonga tetỳ an-tany hanerin'ny olona hiasa hoy izy, fa hanao zavatra ho azy ireny kosa. Izany ihany no tiako ataonareo koa. Ary izany ihany koa nge ny tiany Jesosy ataonareo rankizy. Afaka no tonga mpanampy azy ianareo. Afaka ho tonga voalohany eo amin'ny Jesosy isan'andro ianareo. Afaka mitady fomba malifaliana olo-kafa ihany koa ianareo. Afaka ho tonga mpanampy sady ahitana fifaliana ihany koa nge ny mahavoalohany eo amin'ny Jesosy. Nonina fahasoavan'i Jesosy Kristy amintsika ankizy kely rehetra amin'izao sabata mahafinaritra izao. Ny lohahevitra voalohany rankizy no andeha rahantsika mamerina izay mitondra ny lohateny hoe i Jesosy ilay mpanompo, i Jesosy ilay mpanompo. Nanana andalan-teny izay natao tsy anjery antsika nandritry ny herinandro taiza reny nahitantsika izany ao amin'ny Jaona 7:4 manao hoe koa raha izao tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony fanasa tongotra. Andonge averintsika miaraka tsara koa raha izao tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony fanasa tongotra. Jaona 7:4. Mahafinaritra tokoa rankizy Jesosy fa mampianatra antsika mandrakariva mba hifanompy eo amin'ny fiainantsika. Dia andao ary ho arahantsika indray ny tantara. Misy raha sasasasany tsy maintsy ataonao ve kanefa tsy dia tianao loatra manao azy? Tsy mba niaingitraingitra rankizy Jesosy raha nanao asa toy izany ho an'ny mpianany. Tiany aseho amin'ny mpianany fa tiany tokoa izy ireo ary tokony hanompo ny hafa ihany koa. Tafavory niaraka nankalaza ny Pasika i Jesosy sy ny mpianany. Fantatry Jesosy fa io no fotoana farany indrindra hiarahany misakafo amin'izy ireo mialohan'ny hafatesany. Sahiran-tsaina izy. Mbola betsaka ny zavatra tiany hampianarina azy. Efa kely dia kely anefa sisa ny fotoana nananany rankizy. Tsapany mpianatra fa izy zavatra hitranga. Ny fahatongavan'i Jesosy ho mpanjaka sy mpanapaka ny firenena nefa no nandrandrain'izy ireo. Nananteny izy ireo fa hametraka fanjakana ety ambonin'ny tany Jesosy. Samy naniry ny hahazo ny toerana ambony indrindra ao anatin'izany fanjakana izany ange izy ireo Samy nino izy rehetra fa mendrika ny hahazo ny toerana ambony indrindra. Tamin'izany andro izany dia fanao ny mpanompo ny manasa ny tongotry ny vahiny mialohan'ny isakafoanany. Indrindra moa fa amin'ny fiaraha-misakafo lehibe toy ny Pasika. Efa vonona tao anefitra avokoa ny zavatra rehetra. Rehefa tafavory izy ireo rankizy, ny siny, ny koveta ary ny lamba famoana. Tao avokoa ireo afa-tsy ny mpanompy ihany, vonona ny sakafo. Tahaka izay izao izy ireo efa nanomboka ny fiaraha-mihinana ny sakafo ny Pasika. Raha efa nisy olona vonona hanasa ny tongotra izy ireo teo. Ny hanangina trano tao anefitrano anefa rankizy, ry ny andro izy ireo. Fanginana tsy nampahazo aina raha ny marina tokoa Tsy nisy sainy fampijery ny mpianatra. Fantatra izy ireo tsirairay avy izay tokony atao kanefa tsy nisy sainy nanao izany izy ireo. Izaho aloha tsy mba hanao ny asan'ny mpanompo hoy ny tao an-tsain'izy rehetra. Ny toerana ambony indrindra amin'ilay fanjakan'i Jesosy vaovao koa anie no miendrika ho ahy tsy mba hiondrika n'asan'ny tongotr'olona velively aka. Fantatry Jesosy anefa rankizy ny tao an-tsain'ny mpianany.
niriny fatratra ny hampianatra azy ireo fa ny fanjakany dia miorina eo amin'ny fitiavana. Ny fiheveran'ny hafa ho ambony noho izy amin'ny fomba tsy misy fitiavan-tena no fomba nanehoany ny fitiavany azy ireo. Na dia teo azy ireo 3 taona niarahan'ny mpianatra tamin'i Jesosy dia mbola tsy takatra izy ireo ihany ange ny lesona manandanja indrindra tokony ianarany. Manompo ny hafa ampanetretena aloha isika vao tonga lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ohatra iray farany ary no nomeny Jesosy azy ireo. Nitsangana moramora Jesosy avy teo amin'ny latabatra ary dia nanala ny akanjo fisalorany, ny sikinany ny lamba famaoana. Nararany tao anatin'ny koveta ange ny rano e. Tsy niteny na inona na inona izy fa nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianany tsirairay kosa. Tsy mba nanao resabe Jesosy rakizy. Nataony fotsiny izany asa nampiaingitraingitra azy ireo izany. Azonao an-tsaina ve ny fahasairanana tsapan'izy ireo? Mpampianatra azy ireo izy, zanak'Andriamanitra ary mpamorona an'izao tontolo izao mihitsy e. Kanefa dia nanao ny asan'ny mpanompo izy izao. Tsy nahatanty izany ange ny sain'i Petera. Tompoko, ianao ve nanao asan'ny tongotra? Hoy izy. Raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Hoy ange Jesosy. Tsy nivovoko ny tongotra izy ireo ihany anefa no nosasany Jesosy. Nosasany ihany koa ny avonavony sy ny fitiavan-tenany. Nampianary ny fanompo izy ireo. Nasehony azy ireo ny fomba hikasihany ireo izay hitoriana tsy ho ela ny vaovao mahafaly. Rehefa vitan'i Jesosy izany dia nipetraka izy. Fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Hoy izy nanontany mpianatra. Koa raha izao tompy sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony fanasa tongotra. Fianarana no omeko anareo e. Mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo koa. Manompo ny hafa hoy Jesosy. Aza menatra ny ianao izany rehetra izany. Mampiseho fitiavana. Ny fanetretena no mariky ny tena fahalehibiazana marina. Tsy ho adinoa ny mpianatra Jesosy naovinanaoviana rakizy ny lesona ny anaran'izy ireo tamin'ny oalio. Tiany Jesosy hianatra izany lesona izany koa ange isika. Tiany isika raha miaina fiainam-panompoana ho an'ny hafa. Izany no ahafantaran'ny olona fa sakaizan'i Jesosy ange isika. Rehefa vitan'i Jesosy izany rehetra izany dia nanome teny fikasana iray hafa indray izy. Hoy ny voalazany, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho. Mandra-piavy ny andro hisotroko izay vaovao miaraka aminareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho any amin'i Jesosy isika indray andro any rakizy. Dia hiara-misakafo aminy. Saingy eo am-piandrasana izany dia iriany Jesosy ny hanampy antsika hiaina amin'ny fiainam-panompoana. Izany no ahafantaran'ny olona fa sakaizan'i Jesosy isika. Tsarovy ary fa mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra isika rehefa manompo ny hafa. Fifaliana ny ara-panan'ny Tanora Mantoanto rehetra, ireo tanora 12 taona sy 14 taona. Hiditra Télovolana vaovao indray isika dia manana lohahevitra vaovao indray ianarana mandritra n'ity Télovolana ity. Ka ny lohahevitra voalohany, lesona voalohany ianarantsika tamin'ny herinandro iny izay miresaka indrindra ny amin'ny hoe ny fomba fivavaka fizarana voalohany. Ny jejery ndao iarahantsika mamerina amin'ny Tesaloniana voalohany 5 dia ny 9 ka hatramin'ny 12. Mifaly mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra. Izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Izany andinina atao fitadidy izany dia mampianatra lesona antsika be dia be. Mifaly mandrakariva, mivavaka ka aza mitsahatra. Jesosy no ohatra tsara ho antsika ary izy mandrakariva ny tokony ho alaintsika tahaka. Toy ny ahoana moa no nataon'i Jesosy tamin'izany vavaka izany dia naninona koa Jesosy no nivavaka. Jesosy ny fo maraina alina koa araka ny voalazan'ny soratra masina. Izany hoe mbola nangina ny tontolo dia efa ny fo Jesosy. Ny fo izy mba hivavaka. Nandeha tany an-tany foana izy mba hisian'ny fitoniana tanteraka, mba hahafahany mifantoka tanteraka amin'ny fifandraisana amin'ireny. Fa maninona moa Jesosy izany no mila mivavaka nefa izy zanak'Andriamanitra? Tsy efa fantatr'Andriamanitra daholo ve ny ao an-tsainy rehetra sy izay ho ataony rehetra? Ny lainy ary tanora ny fandray tamin'ilay rainy mba handraisany hery vaovao azy mba hahafahany miatrika ny tontolo andro.
jesosy ary nanao an'izany ary ianao manahoana ny fifandraisanao amin'andriamanitra. Raha miteny ny ilay andininy fototra hoe mivavaka aza mitsahatra, tsy midika akory izany hoe ikipeny foana ianao dia na andohalika eny foana dia tsy hanao zavatra hafa mihitsy a. Fa ny dikan'izany dia izao hoe alefaso any amin'Andriamanitra mandrakariva ny fisainanao. Izy rehetra ataonao na fianarana na filalaovana na asa mandraraha dia afatoy any amin'Andriamanitra ny fisainanao. Aza vela ivilo amin'ny aviana ho havanana ny sainao fa alefaso amin'Andriamanitra mandrakariva. Dia mba hahafatsika manao an'izany dia ilaitsika ny tsara fifandraisana amin'ilay ray. Tsy vitan'ny herin'ny tenantsika amin'izao izany tsy haintsika manao an'izany fa mila ny fanampin'ny fanahy masintsika hanampy antsika, hampahery antsika ao anatin'izany fifandraisana amin'ilay raintsika any an-danitra izany. Maro be ny zavatra misintona antsika eto amin'izao fiainana izao, mamily ny saintsika, mifehy ny saintsika tsy hifandray amin'Andriamanitra. Anisan'izany ireo hainao manjery isan-karazany izay manakana ny fijerintsika tsy hifantoka amin'Andriamanitra. Ka anjarany tsirairay ary ny mandanjalanja ny amin'ny zavatra rehetra ataony mba hahatonga ny fisainana, mba hahatonga ny vavaka hisandratra mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra. Nisy tantarana miaramila anankiray tao anatin'ny fiarahantsika mianatra tao. Io miaramila io dia maty tany anady ny rahalahiny, maty tany ihany koa ny rainy, ary izy rery sisa no lahatokana teo amin'ny fianakaviana ka tsy maintsy hijanona tsy hanao miaramila intsony izy satria hanampy ny reniny sy ny anabaviny. Rehefa nanantona ny tranon'ny filoham-pirenena izy hangataka mba hijanona tsy hanao miaramila intsony dia tsy nahazo alalana mihitsy satria voasakana ny lalana, voasakan'ireo miaramila mpiambina, tsy afaka miditra any amin'ny filoham-pirenena ianao. Dia kivy ity miaramila ity ary mipetrapetraka teo an-jaridaina. Rehefa mipetrapetraka teo izy dia nisy zazalahy iray nanantona azy ka nanontany anazy fa manana olana nga ianao ry miaramila. Dia niresahany tamin'ilay zazalahy ny olany. Dia andao fa hoentiko any amin'ny filoham-pirenena ary ianao izy ilay zazalahy kely. Dia nandeha niditra ny vavahady izy ireo. Tohatra ny tsy tazan'ireto mpiambina akory. Dia niditra tao amin'ny filoham-pirenena, tsy nantontona akory fa tonga dia niditra. Dia niresaka tamin'ilay filoham-pirenena ity zazalahy kely ity hoe manana olana ity miaramila ity ry dada ka alao izy resaka aminao. Voaraiso matsara ilay miaramila ary tanteraka ny faniriany tsy hanao miaramila intsony fa hijanona hanampy ny reniny sy ny anabaviny. Raha miresaka amin'ny zanak'Andriamanitra ihany koa isika, raha miresaka amin'ny Jesosy mandrakariva isika, izy mitondra ny fitaraina antsika eo amin'ilay ray dia azo antoka fa azo hery isika ary azo ny valim-bavaka izay sahaza sy antonona ho an'ny tsirairay avy. Manomboka izao ary dia ndeha isika hanao fiaikana ary tanora 13 taona sy 14 taona hivavaka mandrakariva, andefa ny fisainantsika amin'Andriamanitra mandrakariva ary ho faly mandrakariva ihany koa. Ny tompony hitany tsirairay avy ary dia samy hanao fampiarana mahafinaritra isika. Veloma dia manaraka indray. Faly miarabantsika Zatovo namana indray tratran'izao sabata izao. Lohevitra sarobidy vaovao indray no iarahantsika mamakafaka, iarahantsika manao fanandramana, iarahantsika manao fampiarana ihany koa. Ho amin'ny anio dia lohateny manao hoe manatanteraka ny asa fanompoana. Manatanteraka ny asa fanompoana. Fantana mipetraka dia izao hoe inona moa ty hoe asa fanompoana tanterahany ty? Mba ahafahantsika mamaly izany fantaniana izany dia andeha ovakitsika ny andininy fototra ao Mpanjaka voalohany 1:20, andininy 5:20 hatramin'ny 4:20 izao voalaza. Fa tsy nisy tahaka ny Aba izay nivarotena anao izay ratsy eo mason'i Jehova, satria namporisian'i Jezebela vadiny izy, ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahany ny sampy, dia tahaka izay rehetra nataon'ny Amorita izay noroahan'i Jehova teo anoloan'ny zanak'Israely. Jezebela zany Aba, ireo no resahan'ny tantara, fa ny tena isotonantsika lesona dia ny mahakasika ny Aba. Aba zany inge dia mpanompon'Andriamanitra. Ary izay no hamalitsika ilay fanontaniana hoe manatanteraka ny asa fanompoana. Fanompoanan'iza? Fanompoanan'Andriamanitra ve? Sa fanompotsampy?
Iaba dia nanompo an'Andriamanitra fa saingy no ny tenin'ny Jezebela no ny tenin'ny olona hafa dia lasa nanompo sampy izy. Fantana mipetraka ho anao dia izao manatanteraka ny asa fanompona. Ianao ve mba manatanteraka n'izany asa fanompona izany? Ianao ve tena mba manompo an'Andriamanitra? Ianao ve mba manompo? Voalohany indrindra ao an-trano misy fanompona ingeo e. Ianao ve le olona tompotompoina ao an-trano sa ianao le mpanompo? Manompo ny ao an-trano. Efa fanompona inge zany. Amin'ny fanaovana an'ireo raharaha adidy maro samihafa fanompona zany. Sikarisea dia nantsona hanompo. Ary ny mpanompo dia tahian'Andriamanitra manokana. Ary indrindra moa ny manompo an'Andriamanitra eo amin'ny sehatry ny fiangonana, eo amin'ny sehatry ny fitoriana filazantsara mba mandray anjara amin'izany ve ianao? Sa manompo an'izy ianao? Rehefa jerena mantsy ny tantarany Iahaba dia tia Iahaba tia dia nanana toetra somary be ambo izy. Ianao zany raha vao matimatikambona bebe ambo dia ho diso fanompona tsy ho ela. Ankoatran'izay nanana fitiavan-tena ihany koa ity Iahaba ity, ary ampirisihany olona, ampirisihany Jezebela dia manaonao foana. Ary indraindray tsika misy mampirisika dia manaonao foana. Tandremo zany fa ianao dia mpanompo ary natsoina ho amin'ny fanompona. Amaranantsika azy dia izao. Iahaba nieritreritra fa mbola manompo an'Andriamanitra izy, kanefa efa sampy notompoiny. Izy mieritreritra fa mety avokoa izay zavatra mahafinaritra azy rehetra ataony, kanefa dia efa tsy izy intsony zany fa avy amin'ilay ratsy. Noho izany manao antso amintsika zatovo namana rehetra, manompo an'izy ianao. Mba manana fotoana ve ianao hanompoana an'Andriamanitra? Sady manompo ny tenanao ihany, tenenao ihany. Mampirisika antsika tanterao ny fanompona an'Andriamanitra, fa rehefa tsy manompo an'Andriamanitra ianao dia misy lalana sokafan'ilay ratsy mba hahafahantsika manompo azy. Ary farany averika any ao an-tranao dia natao hanompo ianao fa tsy topoina. Noho izany ataovy izay azonao atao. Eo anivo fiangonana dia tokony hanao asa fanompona ianao mba midira amin'ireny sampana maro samihafa ireny, manaova zavatra, manaova fanompona an'Andriamanitra. Toy izay no hevitsika ary dia mirasoantsika mba handray lesona mahakasika ny Iahaba ny izao sy ianao. Filomandray ary. Passagieri, ianao no miantoka ny fiainako izay. Miamiko dia fantatrao, fitahina no atolotrao ay. Afakiro tebiteby aya. Passagieri, ianao no miantoka ny fiainako izay. Miamiko dia fantatrao. Ketrako faianao zay sotsy ampira fesikio Tukutuku savana finamikio ny fitatanana ebeny fitiavandao kairaiky mba ho
mariketrako fa ianao Jesosy tsy ampira fesikio tokotoko sama miafinamikio ny fitantanana ebeny fitiavanao faly miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana somatsara amin'ny télovolana vaovao ity hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra indray tsika amin'ny lalan'ny leson'ny Sekoly Sabata koa mialohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka asika. Andriamanitra rainay any an-danitro misotranao indray izahay fa notantaninao sy novombinao ka afaka mianatra ny teninao mangataka anao mba hamela ny heloka sy ny tsy fahatanteranay rehetra ary eka kosa ny fanaina masina no ambombanay amonto ny fonay ary ampianatra anay ny teninao ary andresy lahatra anay mba hahatonga anay hisafidy androany ny hiaraka mandrakariva amin'ilay Jesosy tompotianay. Dia mitahianay amin'ny anarana Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Faly miarabanao tafahoana indray tsika amin'ity télovolana ity télovolana vaovao indray no iarahantsika lesona vaovao zany no iarahantsika mandinika nampitondraina ny lohateny hoe ilay fifanandrinana lehibe. Ilay fifanandrinana lehibe kanefa ao anatin'izay fifanandrinana izay dia milaza sady ny lohatentsika amin'ity télovolana ity fa hoe eo ihany koa ny fiahin'ilay raintsika any an-danitra. Ny lesona voalohany no iarahantsika mianatra ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Ny tsy anjery dia hoe ao amin'ny apokalipsy 12:7-8 izay mivaky toy izao amin'ary Jesosy manao hoe ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely ny ady tamin'ilay dragona ary ilay dragona amin'ny anjeliny kosa dia ny ady nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Nisy ady tany an-danitra. Efa mba nametraka fanontaniana tahaka an'izao ve ianao hoe nahoana izao tontolo izao dia ratsy tahaka an'izao hitantsika izao kanefa ilay Andriamanitra namorona azy dia Andriamanitra tsara. Nahoana ilay Andriamanitra fitiavana no namela isiny ratsy marobe mianjady amin'ny tsirairay avy. Nahoana no zava-dratsy mandrakariva no hitan'ny maso eny mianjady amin'ny olona tsara azy. Ho hitantsika amin'ity lesona ity ny valiny izany ary manasanao mba ampifantoka ny sainao ao anatin'izany. Ity ampiandohana dia tiako ny sarika ny sainao fa ilay Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra manana fitiavana tena mahatalanjona satria ilay Andriamanitra mihitsy no Andriamanitra fitiavana. Izy mihitsy
ny fitiavana ary ny asany rehetra dia anehoany zany fitiavana izany anehoany an'izany ary io fitiavana io dia asehony io amiko eo aminao eo amin'ny fiainana andavanandro ary zany fitiavan'Andriamanitra zany mbola hitomany antsika ankatoa sy hanompo azy amin'ny fitiavana ihany koa. Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Zavatra mitranga zany dia zao ao anatin'ny tontolo feno ady isika. Ao anatin'ny tontolo izay hifanandrina ny tsara sy ny ratsy isika. Tsy afaka miala amin'izany izaho sy ianao. Tsy afaka miala amin'izany isika. Tena zava-misy ny ady hatrehintsika. No diniantsika androany dia ny hoe ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Ny voalohany amin'izany dia hoe nahoana ny fiandohan'ilay ady. Ao amin'ny Ezekely 20 ka ny 5:10 dia milaza fa namorona voary anankiray feno famirapiratana manjelanjelatra. Lazain'ny Ezekely 20 sy ny Isaia 4 dia lazainy fa tonga lafatra io voary anankiray io anjely anankiray io tsy izay zany fa i Lucifer. Ary hita ao anatin'izany fahatanterahana zany dia nomena ihany koa izy ny fahafahana misafidy. Ny fahafahana misafidy mantsy no fitsipika fototry ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra dia manaja mandrakariva ny safidy. Ny zavatra nitranga nefa niavonavona ity voary ity anjely ity. Niavonavona ny fony ary nisy fialonana ny orona tsy moramora petraka tao ampony. Nialona ny komy tamin'Andriamanitra satria zavatra nitranga mantsy dia niriny mba ho an'ny tenany koa ny fiankofana izay an'Andriamanitra irery ihany. Ary zay toe-javatra izay no niandohan'ilay ady. Zay toe-javatra izay no nitranga tany am-boalohany. Ny komy, ny ady tamin'i Kristy sy Satana. Ary vokatr' izay fiandohan'ilay ady zay fialonana, fikomiana, fitsiritana izay dia voalaza fa niteraka ady ilay fikomiana. Ao amin'ny Apokalipsy 20 dia no ahitantsika ilay tantara anankiray izay tena manaitra ny andininy fafity manao hoe ary nisy ady tany an-danitra. Vokatr'ilay fitsiritana sy fialonana, fiavonavonana zany dia lasa nikomy tamin'Andriamanitra Satana ary dia niteraka ady izany. Mampalahelo fa indraindray mbola hita eo amintsika, eo amiko, eo aminao zany toetra izany. Tokony ialana izany. Ny fitsiritana, ny fialonana, ny fiheverantena ho zavatra, ny fiavonavonana, miteraka ady eo amin'ny manodidina antsika izany. Mety petraka ny eritreritra manao hoe ady any an-danitra ve, le tany an-danitra ve ady arabatana sa arabaky teny fotsiny tsotro zao. Tany an-danitra no sehon'ilay ady. Mampieritreritra zany hoe any amin'ilay lanitra fitohinana tsara indrindra no nisy ilay ady. Zao ny zavatra mitranga azo eritreretina hoe arabatana izy io satria voalaza teo amin'ny ambany tao hoe nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay drakona. Zany zavatra azo antoko zany dia zao misy singa azo tsapahitanana ao amin'io ady io. Raikitra ny ady, nipoaka ilay ady tany an-danitra ary nanomboka teo dia tsy maintsy manapa-kevitra ny tsirairay avy, ny anjely tsirairay avy hoe hiandany amin'ilay Kristy ve sa hiandany amin'ny Satana izay antoka ny fikomiana, antoka ilay ady tany an-danitra tany. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia miatrika ady isika. Ary eo alohantsika isan'andro san'andro ny safidy. Iza no safidinao, feoniza no henonao, hanaraka niza ianao. Ny zavatra nampalahelo dia betsaka ireo anjely izay nikomy tamin'i Kristy. Ny ampatelo ny anjely dia nikomy tamin'i Kristy. Fa ny matoky kosa dia niezaka nankatory pitiavan'Andriamanitra. Ry namako, rehefa naran'ny olombelona Andriamanitra dia nomena antsika koa ny fahaizana mandanjalanja, fahaizana misafidy.
ny tena fototry ny maha-olombelona mantsy dia izay le fahaizana maray safidy ara-pitondran-tena izay ary nomen'Andriamanitra antsika izay toy zavatra izay ny voalaza eo amin'ny apokalipsy 7 ka ny 9:7 rehefa raikitra ny ady tany an-danitra dia tsy naresy tsy nisy fitoerana ho an'ny Satana intsony tany an-danitra. Tiako ny mba ny fanamarena aminao fa ny lanitra izay andehanantsika dia tsisy ady, tsy natao an'ny olona lianady ny lanitra. Vokany nazera Satana, nazera izy. Tafidy tonga teto amin'ity tany ity ilay toe-javatra nampalahelo. Tafiditra teto an-tany ilay fikomina. Hitantsika amin'ny bokin'ny Genesis 7 ny tantara manontolo izay nahalavo an'ny olombelona. Rehefa namorona ny izao tontolo izao mantsy Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nataony tonga lafatra ny zavatra rehetra. Ary zao ny voalaza amin'ny Genesis 1 ka 9:7 manao hoe aritan'Andriamanitra zay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Tsy nisy peti-pahotana, tsy nisy faharatsiana na taiza na taiza. Nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva izany tontolo tsara indrindra izany sy ny fahafahany misafidy. Nampalahelo anefa ny alan'ny olombelona ilay fanarahana n'Andriamanitra. Nanatona ilay azo Satana, ilay azo teo avoan'ny saza nandraran'Andriamanitra azy hinananareo ny voany fa amin'ny andro hinananareo azy dia ho faty tokoa ianao. Nanatona ilay azo Satana raha antarehitrehitra teo i Eva tamin'izay fotoana izay. Indro Satana ny tena manao tsy ho faty sy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo. Alala ny tsara sy ny ratsy. Ny fampiresaka tamin'ny Satana ny olombelona. Vokany lavo. Nosokafan'ny olombelona. Nosokafan'ny olombelona ilay varavarana nakaton'Andriamanitra tsy hisokafana. Ilay varavarana izay tsy tokony hisokatra dia nosokafan'ny olombelona. Nampalahelo fa dia nanokatra varavarana izay nirian'Andriamanitra akatona mandrakizay izy ireo. Dia ny varavaran'ny fahotana, ny varavaran'ny fijaliana, varavaran'ny ratrapo, ny varavaran'ny aretina sy ny fahafatesana. Nampalahelo zany ny zavatra nitranga. Tafiditra ny fahotana ary vokatra ilay toe-javatra. Vokatra ilay fikomina, ny fikomina dia fahotana amin'Andriamanitra. Ary rehefa nikomy tamin'Andriamanitra ny olombelona, rehefa niala tamin'Andriamanitra dia tafasaraka taminy isika rehetra. Tafasaraka tamin'ilay loharano fiainana ny olombelona. Ary nitarika aretina, nitarika loza, nitarika fahoriana, ary nampalahelo indrindra nitarika ny fahafatesana izany. Any ka orooro, tebiteby, aretina zany miainantsika olombelona. Zay le valiny fanontany amboloha. Avy aiza ny fahoriana? Tsy avy amin'ny Andriamanitra. Tsy namorona faharatsian'Andriamanitra. Tsy namorona ny devolan'Andriamanitra. Fa ny olombelona no nisafidy hanaraka ny feony. Ka indro ankehitriny nandray ny vokatra zany fa fahafatesana no tambony ota. Ny mahafinaritra anefa dia ilay Andriamanitra mpamorona ihany no mitondra vahaolana ho an'ny taranak'olombelona. Nanota isika olombelona. Ary nolazain'Andriamanitra fa tsy maintsy ilaozana ilay toerana kanto sy mahafinaritra. Tafasaraka. Nomboka zany zao ny fisarahana. Ary eo ambadiky ny fisarahana, ny potra amin'izay ny fisasarana sy ny fijaliana. Maro samihafa izay manjo ny taranak'olombelona. Kanefa mahafinaritra nanolotra vahaolan'Andriamanitra maha-Andriamanitra fitiavana azy. Tamin'ny fotoana mangidy indrindra nanomezan'Andriamanitra ny teny fikasana ho an'ny taranak'olombelona ka dia nitodika mivantana nakany amin'ny Satana. Andriamanitra ka nanao hoe dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka sy ny taranany. Izy anorotolo anao ary ianao kosa anorotolo no mbola hitongony. Mahafinaritra izany teny izany. Ho avy ny fotoana izay atorotoro tanteraka ny Satana. Izy natanteraka azy ilay taranaky ny vehivavy. Ilay taranaky ny vehivavy no hiavian'ny fanavotana ho sy ho anao ry mpiara-mianatra namako isany. Tsy iza ilay taranaky ny vehivavy fa voalazan'ny Galatiana 4 ka ny 9:1 fa hoe Jesosy Kristy izany taranaky ny vehivavy izany.
nanaiky Jesosy nanolotra ny fiainany teo amin'ny hazo fijaliana. Kanefa ny fandresena azon' Jesosy no antoka ho antsika indray androany fa ho potipotika sy ho torotoro lohan'ny Satana, hikatona ny varavarany fijaliana sy ny fahoriana ny fahafatesana rehetra. Zay ny sokafany Adama sy Eva tamin'ny tsy fankatoavany an'Andriamanitra. Io no fampahirezana ao antsika, na dia eo aza ny ady, na dia eo aza ny fahoriana maro samihafa, Andriamanitra manomana vahaolana ho azy sy ho anao. Tianao Andriamanitra, jereo ny hazo fijaliana raha ao anatin'ny toe-javatra sarotra ianao amin'izao fotoana izao. Raha te hahita fitiavan'Andriamanitra ianao amin'izao ora izao, jereo ny hazo fijaliana, jereo ilay satrotsilo, jereo ilay fantsika teo amin'ny tanany sy teo amin'ny tongony. Ary voalaza fa isaky ny raha mitite nalatsaky Jesosy teo Kalvari dia toa miteny aminao Andriamanitra manao hoe tiako ianao. Tian'Andriamanitra ianao. Na dia nanota aza ianao, na dia atao hoe potiky ny fahoriana sy ny fijaliana aza ny fiainanao, efa nalohan'i Jesosy nionitra mba hamerenana anao indray. Andeha isika ary hibanjina ny hazo fijaliana, andeha hampifantoka ny masosika eo amin'ny hazo fijaliana. Tonga teto an-tany izy, nandalo fahoriana, nandalo fahadosoam-panantenana, niatrika ny fankapana maro samihafa, kanefa zany rehetrarehetra zany nataony mba hamonjena anao, hamonjena. Jesosy ilay namorona an'izao tontolo izao no nidina avy tany an-danitra. Ary tsy vitany tonga teto amin'izao tontolo izao ito fotsiny izy fa nijaly tamin'ny fomba zay tsy anjoa na iza na oviana na oviana. Nataony ho an'ny tenany zany satria tiany ianao, navela niatra tamin'ny vatany zany satria maminy loatra ianao. Ankehitriny ary manana mpisorona be any an-danitra isika. Izy ilay mpisorona be antsika afaka mahavonjy antsika, na dia nalaim-pana tamin'ny zavatra rehetra aza dia aoka isika asa anatona eo amin'i Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana, na dia nisy aza zany ny karazana ady, na dia nisy aza ny ady, dia fantatra sady ny vokatry ny ady, fandresena ao amin'i Jesosy. Afaka mandresy koa ianao, afaka mandresy aho, andao hibanjina an Jesosy, andao mifantoka ny fiainantsika eo amin'i Jesosy. Na dia misy fahoriana mafy aza mandalo aminao amin'izao ora izao, na dia misy vesatra mangidy aza eo anoloan'ny fiainanao, andeha hibanjina an Jesosy. Ilay tompony ny fonao antsika, tsy manilika, tianao izy. Ary rehefa miankina aminy ianao, andresy, mahireza, tompany ombanao sy ny ankohonanao. Andeha ary ho toanantsika indray izao sekoly izao amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny fanatitra ho fanaonantsika ity sekoly mahafinaritra ity. Araka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, indre zany fifalianay na dia ety amin'ity tany fifanandrina ny tsara sy ny ratsy ity aza, na dia tany feno fahoriana sy fijaliana ny fahafatesana aza ny misy anay, dia misaotra anao tamin'ny lesona izay nampianarinao anay fa efa nanomana vahaolana
ianao mihitsy no vaolana tonga teto amin'ny tany ity maty ho anay ary nitsangana ary mbola ho avy indray hitondra fandresena ho an'ny tsiraray avy. Ianao tokoa mantsy no afaka hanokatra indray ny fiainana mandrakizay ho anay. Ianao no afaka hanomeanay izany fiainana sarapita izany ka dia mitahi anay, mitahi izao mpiara-mianatra amiko izao aoka mba hahiry izy ka ho sa izay anapa-kevitra isafidy iandany aminao iain'ny feonao ka hibanjina mandrakariva ilay fanavotana sy ny fitiavana izay natolotrao teo Kalvary. Dia mitahi anay ary entinay mavaka manokana ny fanatitra izay nataony teo ingany izany mba ho fampandrosoana tokoa izao sekoly fianarana ny teninao, izao sekoly manomana anay ho an'ilay fiainana mandrakizay izao. Dia mitahi anay tsiraray avy fa amin'ny anaran'i Jesosy no anirinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Mianatra eo tongotrao